Ny talata 7 Desambra 2024 ny dady voatondro fanatanterahana ny fifidianana ireo mpikambana handrafitra ny antenimiran-doolona atao anatin'ity Repoblika fahaefatra ity. Ny fikambanan'ny mpifidy vaventy na ny collège électoral ahitan'ireo ben'ny tanàna sy ny olon-tsaina munisipaly no voantso an-datsabato amin'izany. Efa nivoaka raha teo ny didim-panjakana mampiantso ireo mpifidy vaventy ireo. Mbola misy ny élection partielle izay nasain'ny tribunal administratif any Averina. Dia ireo olona ireo zany raha zany ataontsika hoe raisiko ohatra fotsiny hoe misy tanàna hipetrahako zany dia nasaina Averina ny élection partielle dia za zany en tant que citoyen dia tsy manana solotena any amin'ny Sénat satria ny conseil municipaux sy ny maire avy amin'ny tanànako dia tsy andray anjara amin'ny fifidianana io ka antidémocratique zany ary tsy mety. Misy moa zany ny taratasy izay nalefa ny premier ministre lehibe ny gouvernement ka zany tany amin'ny fanotseana-panjakana na conseil d'état zany dia namaly koa ny conseil d'état tamin'izay fotoana izay fa tsy sakana amin'ny famoahana ny didim-panjakana miantso ny collège électoral iny mihitsy zany ny tsy fahafenoan'ny toerana zany eo amin'ny commune sasantsasany satria nisy commune zany izay tsy maintsy naverina ihany koa ny fifidianana donc tsy ny tanàna teo aloha sy ny mpanolontsaina teo aloha zany no lasa isaina ho isany ireo collège électoral zany andrafitra ireo collège électoral zany amin'ny fifidianana eo anivona antenimiran-doolona io zany. Efatra alina taona isam-bolana ny vokatra avy amin'ny solika rehetra tonga eto Madagasikara raha toa ka mandina ny $20 hatramin'ny $10 ny vidin'ny baril amin'ny tsena iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Araka izany, hiatsara ny fanomezan'ny fanjakana ny subvention ho an'ireo mpandrara ara-tsolika saingy ny vidin'entana indray no tsy maintsy hiakatra raha ny fanazavan'ny mpiaro ny zon'ny mpanjifa. Antony tokony isian'ny fepetra raisina analefahana izany eo amin'ny mpanjifa. Moa dia pisehatra anatin'ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa ary nanohitra hatramin'izay io resaka fampiarana ny vidin-javatra tena izy io. Fanapetraka ny politika pirenena momba ny fiaina ara-tsosialy tanterahana io ary nahazo ataontsika hoe financement banque mondiale ny voalohany moa zany 40 millions de dollars 100 millions tena izy fa ny 40 aloha nataony rehefa aloha satria zava-dehibe mihitsy io. Telo arivo taona monja ny lavanila maitso niakatra nandritra ny taom-piotazana ho an'ny faritra Savato anatin'ny roa volana. Ny enabe vokatra io raha ny fanazavana. Natratratra eny amin'ny 5,000 taona mantsy ny vokatra lavanilina maitso ho an'ny faritra Savato amin'ny Tondasy. Ny faratsian'ny vokatra no nambara ministera ny varitra fa antony io fiainan'ny lavanilina maitso io. Betsaka mantsy ireo lavanilina simba. Tsara kosa nefa ny vidin'ny lavanilina no ny tsy fifandanjany ny tolotra sy ny tinady. Raha toa ka nandidina ny 5,000 sy 3,000 ariary ohatra ny kilao ny lavanilina tamin'ny volana Jolay vao nisokafa ny taom-piotazana tafakatra hatrany amin'ny 5,000 sy 4,000 ariary ny fiandohan'ny volana Aogositra lasa teo. Efa ny farana ny tapaka ny volana Aogositra ihany koa ny taom-piotazana lavanilina maitso. Tombanana $20 tapitrisa ny tetibidin'ny fahasimbahana izay ateraky ny fandalovan'ny rivo-doza iray ho an'ny Madagasikara. Raha iny tombatomana nomena araky niny méthodologie na évaluation ny banque mondiale ny méthodologie dala voalazy iny dia eo amin'ny $100 millions voalaza tamin'ny taona lasa zany raha tsara fitadidiko $100 millions eo ny perte économique sy ny sisa.